Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana, nahatratra ny sakafom-panahy alahady fa 8 ny volana avrila 2024 hivavaka isika. Andriamanitra Rainay io Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, ianao misaotra anao izahay fa mbola fitahianao nahazoana indray izao fotoana izao ahafahanay mihaino ny teninao tanatin'ny sakafom-panahy dia ny teninao izay horenesinay anie ho tehirizinay ao anatinay satria ilainay izany teninao izany. Ahafahanay mahay mandeha, ahafahanay mahay mamantatra ny zavatra tokony ataonay dia misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay mivavaka. Amen. Deutéronomia toko 20 ka hatramin'ny 10. Deutéronomia toko 20 ka hatramin'ny 10. Ny anaran'i Jesosy. Atolotra Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray mivoahany anatony anao, fa lalana fitokosana andrisira ny ala eo anoloanao. Andidin'ny fitahiana eo aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony tananao, ka hitahy anao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Hanandratra anao ho firenena masina ho azy Jehovah, araka izay nianianany taminao, raha mitandrina ny didin' Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalany. Dia ho hita amin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao, dia atahotra anao izy. Amen. Ray masina manana misinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manantitra ny fiarabanantsika tsirairay avy ry havana mahatratra izao ato anatin'izao sakafom-panahy nio izao indray dia ho aminao hatrany ny fiadanan'ny tompo. Aminao ihany koa. Amen. Amen. Ny Deutéronomia famerenan'ny teny no dikany ary ao anatin'ny bokin'ny Deutéronomia ity raha ity toko 20 ity dia tena hoe fitahiana sy ozona izay omeny Jehovah Andriamanitra ho an'ny olombelona. Raha ny eto amin'ny teny 17 ka hatramin'ny 10 ity izao dia fitahiana omeny Jehovah Andriamanitra ho an'ireo izay mitandrina ny didin'i Jehovah sy mandeha amin'ny lalany. Omeny Jehovah Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didiny sy mandeha amin'ny lalany. Raha ny eto izao dia tombotsoa 4 be izao no omeny Jehovah Andriamanitra ho an'izay mitandrina ny didin'i Jehovah sy mandeha amin'ny lalany. Ny voalohany amin'izany dia hoe hatolotra Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao. Tena zava-dehibe zany. Izy aminareo no rehefa miadiny tsy ana-tena ho mpandresy. Kanefa ho anao izay manana ny Jehovah, mitandrina ny didin'i Jehovah, mandeha amin'ny lalany, dia Jehovah mihitsy no manolotra ny fahavalonao ho resy eo anoloanao. Tandremo ny lalan'i Jehovah, tandremo ny didin'i Jehovah, mba hatolotra Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao. Fa ny faharoa dia izao, handidy fitahiana ho aminao Jehovah. Inona moa ilay hoe fitahiana? Ny atao hoe fitahiana dia zavatra anankiray izay angatahanao ka omen'Andriamanitra anao. Zavatra anankiray ihany koa nefa izay tsy angatahanao fa hitan'Andriamanitra fa mety aminao. Omen'Andriamanitra anao. Handidy ny fitahiany aminao Jehovah. Ny ato izao tena teneny mihitsy no amin'ny 9 hoe amin'ny fitoeram-barinao. Hafa izany a. Ny nay tany Madagasikara ny fitoeram-bary gony le plastika ireny. Hatramin'ireny izany dia tahiany Jehovah. Noho ny amin'izy, noho ny aminao, ilay maninona? Ilay mitandrina ny didin'i Jehovah sy mandeha amin'ny lalany. Amin'ny fitoeram-barinao, amin'izay ataony ny tananao. Ay ty tananao ty miteraka fitahiana ho anao. Rehefa maninona? Mitandrina ny didin'i Jehovah sy mandeha amin'ny lalany.
Ny fahatelo de zao, hanandratra anao firenena masina izy. Rehefa miresaka hoe hanandratra anao firenena masina de nyresahana firenena eto de hoe ankohonana. Ianao zany de ho hitan'ny olona hoe tena ankohonana masina iny ankohonana iny. Tsy le hoe masina, tsy le masina tenenina tenenin'ny sasany le azafady, le hoe manao foafoa masina tsy ihany, fa le masina resahana eto de hoe miavaka, feno fanahy masina, voafidy manokana. Ka raha tianao firenena masina zany na hoe ankohonana masina ny ankohonanao, tandremo ny didin'i Jehova, araho, mandehana amin'ny lalany. Zay le fahatelo. Fahaefatra de hoe hatahoran'ny olona ianao, tsy le hatahoran'ny olona vao poitra reny de mitsoaka ny olona, le matahotra lazaina eto de tena hoe mametraka fanajana aminao ny olona rehetrarehetra, mametraka ny toeranao ny olona rehetra, manome voninahitra anao ny olona rehetra. Satria nahoana? Miverina am'izay aho zany. Satria nahoana? Satria mitandrina ny didin'i Jehova ianao ka mandeha amin'ny lalany de lasa asandratry ny olona ho firenena masina. Lasa hitan'ny olona hoe tena tokantrano milamina be, mahafinaritra be tokantrano io, feno ny fitahian'i Jehova ilay tokantrano, ary atolotry Jehova resy eo anoloany. Ny fahavalo, tsara anie zany. Fepetra nefa de anankiroa, mila mitandrina ny didin'i Jehova ianao ka mandeha amin'ny lalany. Zay ihany, tapitra. Afaky-tsika saotra Tompo noho ny amin'ny hafatra nomenao anay tamin'ity anio ity fa mampianatra anay indray ianao fa betsaka tokoa ny fitahiana tianao atao aminay amin'ny fiainanay tsirairay avy nefa de mifono aminao izahay fa ny ataonay ihany no mampatonga izany fitahianao izany tsy tanteraka eo aminay satria de tsy mandeha araka ny sitraponao izahay, tsy mitandrina ny didinao izahay. De amin'ity anio ity ary de avaozinay indray ny fanoloran-tenanay ao anatrehanao de azony Tompo izany fanoloran-tenanay izany satria de tsisy maharombaka izay eo am-pelatananao. Misaotra iray amin'ny anaran'i Jesoa ny anaovanay ny vavaka. Amen. Amen. Eny andriamana, dia mirary soa daholo indray de samita in'Andriamanitra.